misaotranao zahay ry Andriamanitra tompo rainay any an-danitra o fa mbola maneho ny famindramponao aminay ianao ka mbola nanomezanao anay izao fotoana lehibe izao dia ny nahatratraranay ty isan-keritaona ny toby lehibe eto Ankaramalaza ity. Misaotranao zahay ny amin'izay ny tantananao anay tsirairay avy ka tonga soamatsara eto. Misaotranao zahay fa mandritra ny herinandro ianao no miteny aminay manefy anay amin'ny alalan'ny teninao. Amin'ity ora sy fotoana ity dia mbola handre ny teninao zahay. Ny rinay sy angatahanay aminao dia ny hitarihanao anay amin'ny alalan'ny fananao masina ka hahatonga fiainana ho anay izany teninao zany. Taio zahay kristianina tsirairay avy hahay hiray hina eo amin'ny fitoriana ny filasantsaranao. Dia amin'ny anaranao Jesosy no ametrahanay ny vavakay. Amen. Ia isaorantsika Andriamanitra fa mbola mahatratra n'izao isan-keritaona ny toby lehibe Ankaramalaza izao sika ka tafahaona soamatsara eto. Dia manamafy ny fiarabana izay rehefa nataon'ireo talohako. Dia misaotra indrindra koa ny amin'ny nanomezana anay ny anjara ka ny anjara toriteny fahaefatra no anjarantsika amin'ity tolakandro ity. Koritianina voalohany toko fahafolo ny andininy faha 8:20. Koritianina voalohany toko fahafolo Koritianina voalohany toko voalohany azafady. Koritianina voalohany toko voalohany ny andininy fahafolo ka mahatratra amin'ny andininy faha 8:20. Dia toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary mananatra anareo aho ry rahalahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika mba hiray teny hianareo rehetra ka sy hisy fisarasarahana eo aminareo fa mba ho tafakambana tsara hianareo hiray saina sy hevitra fa efa voalazany avy amin'ny ankohonany kloa tamiko ny amin'ny toetrareo ry rahalahiko fa misy fifampiandaniana eo aminareo. Izao anefa no anaovako izany, ianareo samy manao hoe izaho any Paoly, na izaho any Apolosy, na izaho any Kefasy, na izaho any Kristy. Voazarazara va Kristy? Paoly va no voahomby tamin'ny hazo fizaliana hamonjy anareo, sa ho amin'ny anaran'ny Paoly no nanaovam-batisa anareo? Misaotra an'Andriamanitra aho fa sy nisy nataoko batisa hianareo hafa sy Krispo sy Gaio, fa ndrao misy milaza fa efa natao batisa ho amin'ny anarako hianareo. Nefa mba efa nanao batisa ny ankohonan'i Stefanasy koa aho, hafa sy ireo dia sy hitako izay nataoko batisa. Fa Kristy sy naniraka ahy hanao batisa fa hitory ny filazantsara sy tamin'ny teny fahendrena fa ndrao ho foana ny hazo fizalian'i Kristy. Fa ny teniny amin'ny hazo fizaliana dia fahadalana amin'izay ho very, fa herin'Andriamanitra kosa amintsika izay ho vonjena. Ry Ray Masinao manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry kristianina malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Anatra noho ny tranga nisy tamin'ny fiarahamoniny mpino tany Korinto. Anatra noho ny fisitokotokoana, ny fisarasarahatsaina, ny fiandaniana
tamin'ireo kristianina ny perikopatsika eto. Hoy indrindra ny filazany Paoly an'izany: ary mananatra anareo aho ry rahalahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika, mba hiray teny hianareo rehetra ka sy hisy fisarasarahana ao aminareo, fa mba ho tafakambana tsara hianareo iray saina sy hevitra. Ny andininy 10 izany. Anatra anehoan'ny Paoly fa sy zavatra maivana ny fisarasarahakevitra, sy zavatra maivana ny fiandaniana, fa mampiparitaka ny fitoriana ny filazantsara ho tonga fitoriana filazantsara maro samihafa izany, no mampisavoritaka ny mpitory indrindra koa. Izany anatra nasehony Paoly apôstôly izany no ampitan-kafatra ho antsika amin'izao tolakandro izao. Asongadiny Paoly mazava tsara fa tokony hiray teny, tokony hiray feo, tokony sy hisy fisarasarahana, tokony hiray saina sy hevitra ny kristianina eo amin'ny fitoriana ny filazantsara. Ny tena hambarano zany dia tsotra: iray ny filazantsara toriana dia Jesosy Kristy voahomby tamin'ny hazo fizaliana, ka tena lojika tokoa raha feo iray koa no entina mitory izany filazantsara izany. Lazaina eo amin'ny andininy 12 mantsy fa ny zarazara manaraka ireo mpitarika ny mpino. Izaho an'i Apôlôsy, izaho an'i Paoly. Ny filazana izaho an'i Paoly dia ilazana mazava tsara fa manohana, miaraka, manindraindra an'i Paoly izay milaza izany. Ary toy izany koa ny filazana hoe izaho an'i Apôlôsy, ny an'i Apôlôsy ny maharesy lahatra azy, ka izay ny toanany indrindra. Izaho an'i Kefasy dia toy izany koa, tena manambara fizarazarana izany, tena manambara fisarasarahana izany, ary fiandaniana ihany koa. Ry havana, sy tamin'izay fotoana izay ihany ny fieverana tahaka izany, fa mbola misy amin'izao fotoana izay iainantsika ankehitriny zao. Fa misy eo amin'ny mpandre ny filazantsara izay torian'ny mpitoriteny, ny manindraindra ny mpitoriteny, ka sy te-handre fitorian-teny izy afa-tsy izay lazainy zany indraindrainy zany ihany. Ary misy aza sasany na dia efa nafindra aza ilay mpiasa-piangonana dia mbola manembona izany ihany izy, satria izany no metimety aminy ny fitorian' zany mpitondra tenin'Andriamanitra izany. Tsy mety zany ry havana, fa raha mbola manondro an' Jesosy Kristy ilay vohomby tamin'ny hazo fijaliana, araka izay nampianarina antsika teo ilay mpitoriteny, mamahana antsika amin'ny tenin'Andriamanitra, dia tenin'Andriamanitra feno ho fampaherezana antsika zany, tenin'Andriamanitra feno famahanana antsika zany, ka tokony ho arahina sy inoana. Ary izany koa dia anehoana mazava tsara amintsika araka ny fanevantsika eto fa iray ihany ny fanorenana ny fiangonana, araka izay lazainao amin'ny Koritianina 2:7-1, fa tsy misy mahay manao fanorenana hafa afa-tsy izay natao dia Jesosy Kristy, ka amin'ny mahay iray ihany ny fanorenana ny fiangonana dia Jesosy Kristy ilay voahomby tamin'ny hazo fijaliana no tondroina, ary izany no tondroin'i Paoly, ka tokony hiray hevitra sy hiray teny izay rehetra mitondra ny tenin'Andriamanitra
fa tsy hizarazara na hilaza filazantsara hafa araka izay heveriny ho mahametimety amin'izay hahitany tombony sy hahitany voninahitra. Sindriany Paoly amin'izao anatra izay ataony izao ny maha izy azy ny fiangonana dia tsy hafa fa ny firaisana sy ny fiombonana. Io no maha izy azy ny fiangonana. Jesosy raha nangataka tamin'Andriamanitra ray alohan'ny hiakarany ho any an-danitra dia nivavaka izy ka ny hahairay ny mpianany sy ny mino rehetra ao aminy no nangatahany tamin'Andriamanitra. Hoy indrindra izy amin'ny Jaona 7:20 sy ny 1:20, nefa sy ho any reto ihany no angatahao fa ho an'izay mino ahy koa no ny teniny, mba ho iray ihany izy rehetra tahaka anao iray ato amiko ary izaho koa ao aminao. Jesosy ilay zanak'Andriamanitra, Jesosy Andriamanitsika nanolotra ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana hamonjy antsika, izany no nitalaho tamin'Andriamanitra rainy ny mba hahiray antsika. Tsy hafa zay angatahany Jesosy eto sy ny hahairay ny finoana ihany fa izay hahairay antsika ao aminy koa. Ny tena hambara dia zao: ny mpino rehetra dia mirafitra ao amin'ny Kristy, koa satria narafitra ao amin'ny Kristy ny mpino dia tokony ho iray amin'izany irafetany zany koa ny fitorian-teny izay atao. Noho izany ry havana dia ambara mazava tsara eto fa tena asan'ny Satana mazava izao no mampisaratsaraka ny fiangonana. Tena asan'ny Satana ny mampisaviritaka ny fiangonana. Tena asan'ny Satana ny mampiandany ny fiangonana. Tetika ampiasainy ho fanakorontanana izany. Noho izany indrindra no ananarany Paoly eto: mananatra nareo aho rahalahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika mba hiray teny ianareo rehetra ka sy hisy fisarasarahana eo aminareo. Sady fananarana izany no asehon'ny Paoly mazava tsara koa endrika fiangaviana, satria raha iasan'ny Satana ireto mpitondra ny tenin'Andriamanitra ka manaraka izany koa ny fiangonana dia mandrava an'ilay fitorian-teny, dia tsy hafa fa ilay Jesosy Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana ka mampivaona izany. Tsy izany ihany fa eo amin'ny fanekempinoantsika koa dia manindraindra izany fiombonana izany. Tsy hafa fa ny fiombonany olona masina rehetra manerana izao tontolo izao, izay maneho no maha iray ny mpino rehetra izany. Iray sy azo zarazaraina, iray lova ao amin'Andriamanitra ihany koa. Zava-dehibe ary ny firaisan-kina ny mpino. Efa nampianarina antsika tamin'araina ihany koa izany tamin'ny fitaria-teny izay nampianariny ray aman-dreny antsika teo. Aseho amin'izao anatra ampianariny Paoly ampahatsiarovana indrindra fa eo amin'ny fitondrana ny tenin'Andriamanitra na eo amin'ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra dia sy ny olona mitondra ny tenin'Andriamanitra ny tena zava-dehibe, fa ny filazantsara sy ny famonjena entiny zany olona izany ka toriana ho any mpihaino azy. Ny fampatsiarovana ny hoe Paoly, Apolosy, Kefasy dia fanambarana tsy olona fotsiny io fa ilay sy fitovian-kevitra sy fizarazarana araka izay fandresahantsika taliha aloha. Izao anefa ny zava-misy
tokana ny zavatra tokony ho enoy ny mpitory mpihaino ny tenin'Andriamanitra. Zavatra tokana tokony ho enoiny dia ilay fitoria-teny manondro an' Jesosy ho mpamonjy antsika. Ilay fitoria-teny manondro an' Jesosy nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fizaliana ka maty sy nitsangana tamin'ny maty. Fa izany fahafatesany zany no fisoloany antsika ary ny fisanganany dia mitondra fahavelomana ho antsika. Tsy izany ihany ry havana, fa teny fanoherana ny firehakevitra maro samihafa izay niseho tamin'izany fotoana izany, izao mahatonga anatra izay ambarany Paoly eto izao. Nisy mantsy tamin'izany fotoana izany tao ny Jodaista izay mitaona mafy ny olona ka manindraindra ny lalàna nefa manamaivana ny famonjena tamin'ny hazo fizalian'i Jesosy Kristy. Ao ihany koa ny antinomista izay manary ny lalàna ka manamaivana izany dia mampirosy ny olona ho amin'ny fitondratena rasy nefa sy mahasoa ny olona akory izany. Ka eo anatrehan'izany dia mikely aina amin'ny alalan'ny fananarana i Paoly mamerina ny kristianina, mamerina ny mpino mba hitodika amina zavatra tokana dia tsy hafa fa ilay famonjena vitan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fizaliana fa tsy ireo zavatra hafa. Io indrindra no tondroiny amin'ny andinin'ny 7:20 amin'ity anatra ataon'ny Paoly apôstôly ity. Ka ny fototry ny filazantsara ry havana araka izay fanampianarana antsika ihany tamin'ity tolakandro ity dia io famonjena nataon'i Jesosy ho an'izao tontolo izao ka nanolorany tenany teo amin'ny hazo fizaliana io, fa sy ireto fitaovana maro samihafa niseho tany Korinto tamin'izay fotoana izay. Ry havana, sy ny kristianina tany Korinto ihany no tratra ny aretina maro samihafa tahaka ny fanarahana mpitory tahaka izao. Fa lazaina koa tany Filipi dia nisy koa ny fifampialonana, nisy koa ny fifampiandaniana, nisy koa ny fifandirana araka ny Filipianina 2:1-20. Ary amin'izao vaninandro misy antsika kehitriny izao, sy ho an'ny Korintianina ihany no heverina ho tandrify an'ity tenin'Andriamanitra ity, fa mbola misy ainana kehitriny ny fifampiandaniana, ny fifampialonana, ny fifandirana eo anivon'ny fiangonana, ary mitady te handravarava satria devoly no miasa ao anatin'izany. Eo anatrehan'izany ry havana dia tombony lehibe ho antsika ny taomanantsika amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao, fa raha misy ny fifanoherana araka fomba fiasa, raha misy ny fifandrafiana ara-potikevitra, raha misy ny fifandilikiliana eo anivon'ny fiangonan'Andriamanitra, sy avy amin'Andriamanitra izany fa avy amin'ny Satana. Isika amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika, amin'ny mahafiangonana antsika dia vata tenan'i Kristy ny fiangonana, ka iray sy azo zarazaraina. Iray ny famonjena dia Jesosy Kristy voahomby tamin'ny hazo fizaliana. Noho izany iray koa ny mpino rehetra izay arafitra amin'izany Jesosy Kristy izany. Avondrona ho iray ny fitorian-teny rehetra, ka amin'izany famondronana azy ho iray izany no isian'ny fahombiazana bebe kokoa ka hahazoan'ny mpihaino azy mazava tsara. Ry havana, ny hevitry ny hoe tafakambana amin'izao tenin'Andriamanitra anjaratsika izao dia ilazana ny fiverenan'ny rantsana iray izay nipotsaka na nitsoaka na mety ho folaka, ka amin'izay fotoana izay ny fisaratsaraha-tsaina, ny fisarasaraha-kevitra
dia sy ny sainy zay manao izany ihany no misaraka fa ny tenany ray manontolo mihitsy no tafasaraka amin'ilay nirafetany dia tsy iza fa Jesosy Kristy izany. Ka ny tafasaraka amin' Jesosy Kristy dia ho very izy. Ambaran'ny tenin'Andriamanitra, Jesosy mihitsy no milaza, izaho no voaloboka, ianareo ny sampany, izay miray amiko, izaho aminy, dia mamoa be izy. Fa izay misaraka aminy kosa dia tsy mahay manao na inona. Ary sindrian'i Jesosy aza fa ho asipy any amin'ny afo izay misaraka aminy. Eto ampamaranana ry havana, teny mpitiavana no ataon'ny Paoly, mitaona ny kristianina ampitiavana. Hoy izy, amin'ny anaran'i Jesosy mba hiompo, mba hiombona fomba fiasa, mba hiray tetika fa sy zarazara. Zava-dehibe eo amin'ny fitorian-teny zany. Hoy ny Paoly malagasy, izay mitambatra vato, izay misaraka fasika, sy mitondra ho amin'ny fahombiazana na oviana ny fizarazarana, fa ny fiombonana izany no ahitana fahombiazana. Ny firaisankina no hery, hoy ny Paoly malagasy. Eo anatrehan'izany ry havana, zava-dehibe zao anatra nataon'ny Paoly ho an'ny kristianina tany Korinto izao, dia ampahatsiarovina ho antsika koa androany. Isiany firaisankina matotra tsara eo amintsika amin'ny fitoriana ny filazantsara, fa raha tsy mahay miray hina mino dia ho mora resin'ireo mpanohitra na ny antikristy izy. Fa izay firaisankinany zay iasan'i Jesosy eo amin'ny filazantsara zay toriny dia hahitana fahombiazana. Dia hiompoany isika mianakavy ka hiariarian'ny voninahitry Jesosy Kristy amin'izay rehetra ny rahany antsika sy amin'izay rehetra ampanaoviny antsika. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrak'izay raiso ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen.